sirewavako izay nafono ny litranatao maniry ny verinao rasitrakareo rasitrakareo anidadaleny sirewavako izay nafono ny litranatao maniry ny verinao rasitrakareo rasitrakareo iverinao amonjy fodinao ao antranoniray fa iverinao amonjy fodinao ao antranoniray itino angataiko mahalalana ramolatianareo asio lamba fotsy ray ny lavarangana ramolatianareo handaloe iverinao ramola misy mity fa handaloe iverinao ramola misy mity andalovana indrony tananan'ireo avana rakodamba fotsy zay tazanina mandainga zay tsy manina fity lehibe andrasana ty zazana ritra nampahorifana fa fity lehibe andrasana ty zazana ritra nampahorifana otsika olombelony zao afatry zao nandaono ny otanatao enoy ny fitarainana rasitrakareo rasitrakareo modia mizao sandatsaniray manolotra fiainana mandrakizay de modia mizao famiandrimiray manolotra fiainana mandrakizay manolotra fiainana mandrakizay anidadaneny sirewavako izay nafono ny ditranatao maniry ny verinao rasitrakareo rasitrakareo kivitrany andawa ianao ny walianao tsy fantatro indro andeha izao andao tirainao faly tamin'ilay lovaso nataoko ihany ny tanao ndrisy fa tsy resy latry anao zaza mafilo atao ahoanamo iaingano efa masaka ho ando somilaiko tenilaiko kandrasako isanandro eo ambony lavarangane de mitazanao mankany sao ianao mbatamiany ilay zanako lasanandy zanako modianao zanako
oantsika zay teo zanany aza de varina eto antany satri lairay zay mpamorona sarobidy azy zao sianao fantatro ny fahasambaran'eto fa mandalo sady feno sento ny any an-danitra mandraky zay somiraiko teny laiko kandrasako isan'andro eo ambony lavarangany de mitazanao mankany sao ianao mba tamiany ila zanako lasanande zanako zanako zabudianao zanako 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 budianao kandrasako isan'andro eo ambony lavarangany de mitazanao makany sao ianao mba tamiany ila zanako lasanande zanako 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 budianao zanako 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 budianao Cha
rehetra zay ho anjarany rehetra fa olevona ny prano tsy ny ho teo aminy izao no tsarindrindra anatonana ny tompo fantomotra ny andro iverenany indray akireo zanakato maody any aminy ombarenave lay feritompo miantso mody arelanany izao anekambolati omiverena mody ombarenave lay feritompo mody arelanany izao anekambolati omiverena mody izao anekambolati omiverena mody izao anekambolati izao iza tontolo izao ho avy toko ny tompo tsito ilay fanantenana hanenony tropetra izao hanakoako mafy fa tonga ny andro farany iavy manao zay mbola varina ny mamaly anay iomananao fa ho avy toko ny tompo Jeso tsy hoely izao zay ufaly ka handray famonjena aminy zay fotoany zay isireo itomany iantsoantso vatolampy iafenda izao manao izay mbola varina Ratsy fanao kumi beba izao no fotona mety
manao izay mbola marina herinao ny fampakevitra atolotry ny pastora Andria Paratso Ernest kandida ny lanitra ianao aza diso an'izany. Ampifaninatrandry havana no anolorana fiarabana ao atsika izay manjoisy manaraka tsy tapaka ny fiaratsika ao anatin'ity herinandro ny fanapahan-kevitra ity izay nampitondrana ny lohateny ho mazava ho azy hoe kandida ny lanitra ianao. Ny kandida zany a dia vonina mandrakariva amin'izay fifidianana azy a ary ianao dia efa voafidin'Andriamanitra sady a mba ho tonga any amin'ilay Jerosalema vaovao. Esory tao an-tsainao mihitsy ao amin'ilay Jerosalema vaovao. Efa hitantsika ny resaka momba ny hoe fantatrao zay inonao. Tsy maintsy mandray tsara ny teny aloha ianao a mahafantatra tsara zay inona ary dia niditra tamin'ireo safidy tsy maintsy atao isika. Ary androany mila mandray fanapahan-kevitra amin'izay. Inona ny décision raisinao zany a manoloana tsy olona nantsona mba hiangona ao anatin'ny efitrano fotsiny ianao na andeha hira sy vavaka ary hieny toroteny fotsiny fa anomana ny fiainana mandrakizay a amin'ny mahakandida ny lanitra anao. Ka zay zany lohateny androany hoe aoka handray décision, mandray décision a mandray fanapahan-kevitra hiaraka hivavaka isika. Ry tompo Andriamanitra rainay io, ianao no mamboatra ny fosiny sain'ny olona rehetra mba ho tahaka ny tany tsara ny iriny teninao. Koa mitalao manokana ho an'ireto olona izay manaraka ny fampianarana ireto mba handray fanapahan-kevitra ary ampio izahay amin'ny fahaizana manao safidy izay satria olombelona nofo sy raha mitalao sy miangavy izay tompo mba hay mandray décision eo amin'ny fanarahana anao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Rehefa jerena ty hoe mandray fanapahan-kevitra ty, anisan'ny sarotra mandray fanapahan-kevitra indrindra fa betsaka ny zavatra zay iandraiketana indrindra fa ao anatin'ny olana dia sahirana eo tsika hoe aiza ho aiza zany no andraisana fanapahan-kevitra. Rehefa misy zavatra maromaro ianao ka eo anoloanao ka handray fanapahan-kevitra ianao dia tsy vitan'ny herintsandro io, tsy hoe ianao dia bokon'ozatra dia afaka mandray fanapahan-kevitra, tsy hoe ianao dia lehilahy lehibe dia afaka mandray mila vavaka, mila mifanan'Andriamanitra mba hahatonga anao tena mahay mandray fanapahan-kevitra. Ary raha samy handray fanapahan-kevitra, misy fanapahan-kevitra ratsy, misy fanapahan-kevitra tsara eo amin'ny fiainanao. Ka izay indrindra no mahatonga antsika miresaka eto hoe raha handray fanapahan-kevitra dia aoka hanapa-kevitra amin'ny zavatra tsara foana. Ary mila zarinao handray fanapahan-kevitra tsara ny sainao sy ny fiainanao manontolo mihitsy zany. Hoe raha manoloana anao zany reto zavatra hoe tsy maintsy ho safidiana. Hita zany rehefa makeny an-tsena, raha hividy zavatra ianao raha matoa dia indraindray hoe atao an'le mena ary ve sa atao amin'le maitso, dia eo ianao dia lasa mandeha kely dia miverina indray mena sa maitso, mena sa maitso. Sarotra mandray fanapahan-kevitra indraindray. Indraindray ianao manoloana zavatra anankiroa hoe tsy maintsy hisafidianana io, zay ny resantsika le safidy maly. Hoe lay fohy ve sa lay lava? Eo zany dia sahirana isika hoe le lava sa le fohy, le lava sa le fohy, le lava sa le fohy, sahirana ianao mandray décision. Ary mety efa mividy zavatra tany an-tsena ianao dia tsy tadidy anjambany eo ianao manoloana le zavatra be dia be any an-tsena. Dia eo amin'izay zany hoe tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra satria hody maina ary ve?
ho atao an'le boribory ve le isa le lavalava moa le isa boribory indraindray anao tonga any an-tsena de hividy pile le pile cigarette ve le isa le pile batonnet ina ary le mety am'le izy le batonnet sa le cigarette tsy tadidinao kanefa ianao tsy maintsy mandray inona tsy maintsy mandray fanapaha-kevitra de tahaka an'izany keo amin'ny zava-panahy fa mazava tsara nefa hoe anisan'izay overy ianao sa anisan'izay voavontsy ao amin'i Kristy sa ao amin'ny Satana ianao ve fiangonana marina sa fiangonana diso fanan'Andriamanitra ve sa fanan'ny demoni vavady eto ve sa vavady malalaka mo ve ianao ho any amin'ilay ondry sa ho amin'ilay osy mo ve ianao vary mo ve ianao tsy parifary tsy maintsy misafidy ary anampy anao any amin'ny fanan'Andriamanitra mba hafanao mandray fanapaha-kevitra hoe ity ny décision zay ho raisiko manomboka izao ho sabata ve ianao sa ho alahady hinana ny reto zavatra maloto reto ve sa tsy hinana atao batemy asitrika ve ianao sa batemy atete zay hitanao amin'ny baiboly manampy anao anapa-kevitra tsy mila mirorosaina fa rehefa hitanao hoe marina ara-baiboly zany raitso ny décision fa izany mahatonga anao voavontsy zany ny candidat ny lanitra afaka mandray décision amin'ny hery sy ny fahefana fa tsy hoe malozolozotra mandray décision ho any an-danitra any ianao ho any an-danitra ianao tsy maintsy fatarinao inona décision tsy maintsy raisina misy décision anaky vitsivitsindray reto ho resantsika ny décision zay tsy maintsy raisinao ao anatin'izay ka eto zany de zao ny décision voalohany de tahaka amin'ny Petera sy ireo mpiatsambo niaraka tamin'ireo mpanjono inona ny décision voalohany mahafoy ny zavatra rehetra ka manaraka an' Jesosy zay ny fanapaha-kevitra voalohany niny kidonana iny kiatra mahafoy ny zavatra rehetra ka manaraka an' Jesosy de zao ny voalaza amin'ny Luka 5:15 ary rehefa hitan'ny Simona Petera zany de niankohaka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka nanao hoe tompoko miala amiko fa olomeloka ary toy izany koa Jakoba sy John zanaky Zebedeo izay niombon-draha raha tamin'ny Simona de hoy Jesosy tamin'ny Simona aza matahotra fa ahoana izy izy hatramin'izao ankehitriny zao de inona izy izy olona kosa no azonareo de inona nataondry zareo manoloana zany fiantsony Jesosy zany ary efa nampiantsona ny sambokeliny teo an-tanety izy 120 de nahafoy ny zavatra rehetra ka naniny nanaraka an' Jesosy nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an' Jesosy ny zava-dehibe de zao mahafoy ny zavatra rehetra venao rehefa hiaraka am' Jesosy mahafoy ny zavatra rehetra de namaly Petera ka nanao taminy hoe indro izay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao ko inona ary no azonay rehefa taty aoriana Petera ao Matio 5:17 de nanontany efa nahafoy ny sambonay ny kapokanay mihitsy ny nafonay nanaraka anao inona ny tombontsoa azonay rehefa miaraka am' Jesosy mila mahafoy ny zavatra rehetra raha ianao zany tsy vonina hafoy ny zavatra rehetra tsy ho candidat ny lanitra mihitsy ianao manomboka izao afoizo ny zavatra rehetra zay tsy mety fa aoka ho candidat ny lanitra tahaka ny Petera hatramin'ny asany mihitsy ange ny fidiram-bolany mihitsy ka raha manelingelina ny zava-panahy tompoko zany rehetrarehetra zany de zao aoka ho amboarinao ny fiainana fa Andriamanitra ny tompony orinasa tompony sehatra rehetra fa aoka mba hapetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra ny zanany sy ny asany tanany de adidina tsy mahafoy ianao ny tompo tsy zanak'Andriamanitra mangataka hanina zany na ny marina afoy fa ianao mety tsy mahatoky riava malala efa nahafoy ny zavatra rehetra ve ianao sarotra mahafoy ny zavatra rehetra fa rehefa manaraka an' Jesosy mahafoy ny zavatra rehetra ary Petera moa de mbola vakivava taty efa nahafoy ny zavatra rehetra inona ary no azonay de nivaliany Jesosy Petera ary izay rehetra efa nahafoy ozy izy ny trano na ny rahalana na nabavy na ray na reny na zanaka na ny tany no ny amiko de zao hoe andray avy zato eny ka andova fiainana mandrakizay zay efa nahafoy an'ireo zavatra ny dikany hoe mahafoy zany de zao tsy hoe eo daholo ianareo vady aman-janako sy ny ray aman-dreniko rehetra fa za de efa ny Kristy ka de tsisy iraraiko anareo tsy zay le tiany Kristy resana fa le hoe mahafoy amin'ny dika teny fototra de zao mametraka lohalaharana kokoa an'Andriamanitra Kristy no lohalaharana aminao raha vao mikitikitika ny Kristy sy ny asan'Andriamanitra sy ny fanomponan'Andriamanitra de oka aloha na ohatra ka fianakaviana io ray vady zanaka sy ny sisa ny trano ny tany raha vao mikitikitika momba an'Andriamanitra de aoka mba izy ny lohalaharana
le afoy eto zany de tsy hoe tsy rarahina tsony fa de tena afoy fa ny tiana resana de zao hoe satria ry petera zange tateorina mbola mandeha ny anaty sambo ihany misy fotoana aza mbola miverina manjono ihany ka izao hoe kristy aloha ny lohalarana amindry zareo ka izay indrindra le izy andova ina ozy izy zay mahafoy an'izany andova fiainana mandrakizay kandida ny lanitra zay mahafoy an'izany ry avo malala zay manao an'andriamanitra ho lohalarana manao an' jesosy ho lohalarana eo amin'ny fiainana de kandida ny lanitra ary mendrika andova andray avo zato eny ny an'andriamanitra zany tsy hoe avo folo eny avo roa eny avo telo eny avo folo eny avo zato eny amin'ny fanjakan'andriamanitra de hoy ihany jesosy lazaiko aminareo marina tokoa tsy misy olona efa nahafoy trano na rahalana na bavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny amiko sy ny filazantsara mampalahelo ndraindray de tsy de misy loatra ny olona zay tena manolo tena tanteraka mbola tsy mahafoy mbola tsy manao n'andriamanitra ho lohalarana amboarina zany rehetrarehetra zany satria ianao kandida ny lanitra ary vonina ho any amin'ilay jerosalema vaovao jesosy zany de milaza mihitsy hoe ho jesosy taminy lazaiko aminareo marina tokoa tsy misy olona izay efa nahafoy trano na vady na zanaka averiny jesosy foana fa izao andova zato eny ianao amin'ny fiainana mandrakizay zavatra voalohany zany mahafoy n'inona ozy izy zavatra rehetra sarotra ny mahafoy ny zavatra rehetra ndray andro jesosy de nahita mpamory rehetra anankiray hitantsika amin'ny Luka toko 5:fito amby roapolo zany tantara zany de zao hoe rehefa nahita n'ilay mpamory hetra anankiray jesosy ilevy io de ozy jesosy rehefa nandalo andeha anaraka zay ny tenen'i jesosy tamin'ny levy matio de rehefa nahianao an'izay levy ao amin'ny Luka toko 5:7 eo amin'ny 9:9 de ozy izy ary nahafoy ny zavatra rehetra izy ka naninona nitsangana de nanaraka azy matio levy matio de nitsangana nanaraka an' jesosy nahafoy ny zavatra rehetra ry avo amalahy ao ka hafoy ny zavatra rehetra ianao de hitsangana